raisiko ho fifaliana lehibe ho ary mpiaino ajaina ry havana malala zay manana tombotsy manokana anaraka mivantana ity fitompivavahana miainga mivantana itotokatrann'ny pasteur Jean Paul Rakotinirina amin'ny fiangonana Refi Soave Masoandro izany na dia azoko lazaina hoe toe-javatra farany tena mampahory azy mila lovantsika zanak'olombelona ankehitriny noho ny amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe any am-parany any dia isy ny andro mahory dia tena everiko indrindra ry havana malala fa tokony ararisy lahatra tanteraka atapo-tsikitsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asosya tsara zay tian'Andriamanitra izany. Noho izany dia azo heverinao fa tena farafahoriana indrindra ny fiainanao satria nozony zao zavatra izao tsika mianakavy fa tokony hifaly ary tsika satria tena heveriko fa amin'ny miara-miasa ny zavatra rehetra asosya tsara zay tian'Andriamanitra. Tena heveriko indrindra fa ny zanak'olombelona rehetra zay matsapa fangiry fina sy fijaliana matsapa hiara-ny tahotra sy ny tebiteby heveriko fa samy ary totika amin'Andriamanitra avokoa ankehitriny izany. Koa miarabantsika indrindra raha lasianabavy ray aman-dreny malala miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako izany amin'izao fotoana izao. Raha sitrakao dia andahotsika mianakavy hiaraka anontsika alotsika hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra ametraka ampirantanan'Andriamanitra zao fotoana izao mba fotoana kasahana fotoana tena raisantsika fahasoavana manokana eo masin'Andriamanitra ane ity fotoana afatsika miara-manatanteraka zao vidéo direct izao izany. Raha sitrakao aza dahotsika mianakavy hiaraka hivavaka ankehitriny izany. Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ny an-danitra misaotra anao zay ny amin'ny fitondranao manokana ny amin'ny fitantananao ny amin'ny fivimbinanao ry tompo matoa mbola manana sofina mahaino zay kehitriny mbola manana fofinaina afaka ny aina na dia eo zany toe-java misy maneran'ity zao tontolo zao ty fatako fa tena mbola tianay ianao amin'izao fotoana zao tompo ampanetritena lehibe ny antsona iny anaranao mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho vangio ny vonay reseo lahatra ny fananay milanao fanay masina androany hitarika fanay masina vangio reseo lahatra ny tsirary avy isam-batan'olo isam-baravarana isa-tokantrano zay mazava loatra fa afaka manaraka ty fotoam-bavaka iarahanay mideranao androany iarahanay miara-mandray ny teninao iara-mamantatra ny sitraponao mitenena manokana aminay ianao tompo androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aza velona hiverina aminao ny teninao amin'ity androany ty raha tsy tena misy ako ny tena lehibe ataom-ponay vangio vonjeo taomy reseo lahatra iana mivatana amin'ny teninao ny tsirary avy vangio ny fony Andriamanitra ary raha misy ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao aoka ny teninao alefa eto androany anasitra anazy satria nandefa ny teninao ianao anasitrana ny tsirary avy ampiaran'izy ireo koa amin'ny longozy any anjerany ny teninao ny fanasy fiainana sokafo ny sainy ny tsirary avy ny fony ny fanany aza velanao namely tena izy aza velanao koa namary tena manoloana ny fandresana ny teninao fa oka tena andray ny teninao mizotom-posy amin'ny zotom-panahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo voninahitra tompo teo anao reriany misaotra tompo. Halleluja. Amen.
tonga amin'ny fotoantsika mianakavy a zay afatsika hiaraka andre tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Raha misy baiboly ny ampilatananao na eo akaikinao na eo anilanao ao, tsy teny saro-patarina fa teny diso efa fantatrao, nefa matoky aho fa avy amin'ny alalan'izay ny tompony teny aminao ankehitriny. Atao amin'ny bokin'ny tantara faharoa, tantara faharoa toko fafito andininy faefatra ambin'ny folo, novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao fotoana izao isa. Zovy amintsika moa tsy efa mahafantatra, izany tsy efa malala, izany tsy efa nandre izao teny ifampizarantsika eto androan'izao izany. Kanefa na dia efa disy fantatrao, na dia efa hainao, na dia efa fotoninao, efa nitoriana taminao, efa nampandrenesana anao azy, miangavy anao amin'ny mpanajanao, anaraka tsara, iaino tsara zao teny sy afa-tsasa lehibe tenin'Andriamanitra ambara amintsika eto androan'izao isa. Tantara faharoa toko fafito eto amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo, zao nivaky ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika isa. Raha ny oloko zay natsoko amin'ny anarako ho avy eny tsy teny ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hanasitrana ny tany ry havana malala zay azoko lazaina hoe manatrika eto androany, afaka manatrika manaraka mivantana izao fotoam-bavaka zay miainga eto amin'ny refi soavy masoandro zao izany. Ao anatin'ny vanim-potoana tena mampangitakitaka tokoa itsika mianakavy, ao anatin'ny fotoana tena azoko lazaina hoe mitondra tahotra sy mitondra tetiteby farany tena lalina eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ankehitriny, satria ny antony indrindra dia toe-javatra tsy azo hiditsita intsony, toe-javatra tsy azo ataoko vazivazy intsony, fa raha mandingitsika mamantatra mandre vaovao atsika roa mijery amin'ny fahitalavitra, mandre antsoavo maneran-tany, be dia be mihitsy amintsika zao miteniteny zao, nefa karazana azoko lazaina hoe aretana faty mitsitritra atsika roa. Ary araky ny fandrenesako koa zany tsika zao miteniteny zao ny fiangonana any Italia any dia saiky tena feno vatam-patry, zany hoe ny tena marina zany azoko lazaina hoe faty daholo zany ny tena marina, mipetraka etsy mipetraka eroa, miatsa marary, miatsa vatapaty, mipetrapetraka sy ny sisy, satria nahoana tanteraka tokoa le famarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe any aparany any izy ny andro mahory izany. Soviny tsy matahotra, soviny tsy mangovotra ny amin'ny toe-java misy ankehitriny. Tamin'ny alakamisy alina teo dia efa mifampizara tamintsika mianakavy, afaka manao tsoa mianoatra kely ianao mijery ny vidéo direct zay azoko lazaina hoe efa nitsanga tamin'izay alakamisy alina zay, fa anisan'ny zavatra efa nampitenenin'Andriamanitra manokana, le teny zay voasoratra atao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Mateo toko fahafolo, zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra indrindra eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo manao hoe: ary aza matahotra zay mamono ny teny nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa leo matahotra zay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena any amin'ny elo. Raha sianabavy ray aman-dreny, mahazo ny olona mitahotra sy ny tebotebo, tahotra ny fahafatesana, tahotra ny aretina avy-tapoka, satria nahoana tanteraka tokoa le famarinan'ny tenin'Andriamanitra araky nambaraka taminao tetry ambony any aparany any isy andro mahory. Amin'izao vanim-potoana farany zao dia tanteraka ny zavatra rehetra. Raha ny tena marina zany azoko lazaina hoe tsy akaiky intsony ny tompo fa efa mbi-ambaravarana, efa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra zao tontolo zao,
mijery mijery atsika ny tompo manao mitsika manoloana ny toe-java misy akehitriny raha ho avy ny tompo eny am'rao ny lanitra raha migadina amitsika ny fahafatesana mba manana antoka avianao fa ho any am'le fiainana mandrakizay zavatra roa tsy maintsitranga amin'ny fiainan'ny olona raha ho faty izy mazava loatra fa na izy ho faty ka ho any ny fahaverezana mandrakizay zay voambaran'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara hoe any misy ny fotoamany izy sy ny fikitsoanify any misy ny kakany tsivonona sy ny olotsy ny tsy ho faty ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa ny olona osy ny tsy mino vetaveta mpangalatra mpilalody ratsy ny mpandaingy ary ny mpampisampiretsy dia anan'izany anjara fa regny mety mirehetra afy sy olo fary zany araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra faharoa misy kosa mazava loatra fa toerana zay tsy maintsy alen'ny olona zay efa tonga zanak'Andriamanitra tonga naterak'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny ainany teto ambonin'ny tany ny bebaka niala tamin'ny fahotany totika tamin'Andriamanitra ary nandray an' Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana zany olo zany mazava loatra fa raha tonga amin'ny fahafatesana ho any am'ilay fiainana mandrakizay izy satria Jesosy mihitsy ny teny manao izy zay rehetra nandray azy omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany izany ho ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ka tsy maintsy tonga ny tena marina ny fahafatesana fa Jesosy nanam-porofo ary nylaza marina manao hoe aza matahotra ozy izy izay mahay mamono ny teny kanefa tsy mahay mamono ny fanahy fa aleo matahotra zay mahay mamono ny teny sy manary ny fanahy any amin'ny elo na any amin'ny fahaverezana mandrakizay ry havana malala o zay mandreo zao tenin'Andriamanitra izao vileny mpitebitebena tokoa ny zanak'olombelona mazan'ny olona mitahotra mitebiteby ny fanahiny za zay mitory anao zao tenin'Andriamanitra zao tsy mahametsina anao mihitsy nahoana ianao matahotra na ianao koa mitetikana amiko ianao vi zany de tena tsy mba matahotra mihitsy zany ianao ny olona rehetra efa mitebiteby daholy efa mangovitra daholy tsy mivoaka ny trano efa tena raiky tapisaka ao anatin'ny tahotra ny tebiteby tsy amy faletanana tsy amy fanakaiky akory ka maninony ianao tsy mba matahotra ekena aloha fa tsy maintsy misy tokoa ny lamina tsy maintsy misy ny fifandaminana misy ny fifanajana fa Andriamanitra eto tompoko lasy tompoko vavejaina ny teny aza matahotra zay mahay mamono ny teny nefa tsy mahay mamono ny fanahy misy zany olona misy toe-javatra azony atao vonoana ny tenan'ny olona zanak'olombelona fa ny tena marina tsy azony atao kosa nefa ny tena marina manary ny fanahin'ny olona any amin'ny fahaverezana mandrakizay tsy ny ataony mamono ny fanahin'ny olona ny retina koronavirus afaka mamono ny tenan'ny olona fa tsy mahay mamono ny fanahy na misy olona maty noho izany aretiny zany azy mazava loatra ny tena marina fa mety maty tokoa ny vatany mety maty ny tenany fa ny fanahy mety vovonjany raha tainy ka ataoko hoe tsara fihavanana amin'Andriamanitra izy tamin'ny andro ny ainany teto ambonin'ny tany tamin'ny fahavelomany rehefa tena ny bebaka efa tena ny verina tamin'Andriamanitra tsara fiarovan'Andriamanitra izy ka na maty aza ny tenany satria misy mahay mamono ny teny fa mamono ny fanahy re olona say nizaniza tao Jesosy Kristy tompo ihany ny afaka sady mahay mamono ny tenan'ny olona mahay mamono ny fanahin'ny olona tsy raha re avy aza diny fa ny fanahy mahavelona ho ny tenin'Andriamanitra fa ny nofo tsy mahasona inona na inona ary tsika olombelona aza milaza mane ny fanahy mahaolona ho tsika olombelona ny tena marina mety maty ny vatanao mety maty ny nofonao fa ny fanahinao mety tsy ho faty raha tonga zanak'Andriamanitra ianao raha miverina amin'Andriamanitra kanefa kosa raha tena lavitra an'Andriamanitra ianao manamafy ny fanontanoto tsy te hiverina amin'Andriamanitra meno anatin'ny karazana fahotana sy faratsy iny milaza marina aminao fa mety ho faty ny nofonao nefa miaraka am'izay koa mety ho faty miaraka am'izay koa ny tena marina ny fanahinao ka rehefa mifanahin'ny olona ny maty mazava loatra fa tsisy afaka melona zany intsony fa miandry azy ny fahaverezana mandrakizay zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa any misy ny fotoamanina ary any misy ny fikitsonify araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany ry havana malala zay mandray zao tenin'Andriamanitra izao mazava loatra zany ankehitriny raha tsy te ho faty ianao
anto hitotika amin'Andriamanitra. Raha te ho tsara fiarovana ianao eo masin'Andriamanitra, anto hiverina amin'Andriamanitra, anotrany fotsika ho an' Jesosy Kristy. Mba fataro ke ry havana malala tsy voazao ke nisy loza tahaka izany nitsanga teto ambonin'ny tany. Tsy voazao nisy herita manikana, tsy voazao nisy tahotsavitapoka manjony zanak'olombelona, fa atsiny tamin'ny andron'ny Baiboly mihitsy nisy ny fandrianana tahaka izany. Fataro anie ny zava-nisy tao amin'ny tany Egypta. Inona ny natonga ny Jehovah'Andriamanitra nidina amin'ny vatana nitsara n'izao tontolo izao ka nanapotika tanteraka ny olona rehetra tao amin'ny tany Egypta, nitondra reta manikana tao amin'ny tany Egypta, nafatesana ny lama to rehetra tao amin'ny tany Egypta. Tsy izay tsy maty na ny lama to an'ilay mpanjaka ny Farao zay nanjaka tao amin'ny tany Egypta, na ny lama to an'ilay andevavy sy andevilahany zay tena nanon-tsakafo teo ambony zay tena azo lazaina hoe tany tokantranon'ny tany. Satria rehefa nandalo ny lay anjelim-panikana dia zay olona tsy niavana tamin'Andriamanitra, zay olona tsy nisy fierova-tena teo anatseh'Andriamanitra. Satria Andriamanitra nanome teny ny zanak'Israely manao hoe ho avy aho hitsara ny Andriamanitra Egyptianina amin'izany misasak'alina zany. Noho izany saminareo mamono zanak'ondry tsy misy kilema, aleviny rano zany zanako tsy misy kilema zany, atetevy tatao ambaravarana sy mitolana ambaravarana roa zany, fa andalo amin'izany alina zany hitsara ny Andriamanitra Egyptianina. Ka zay toerana tsy misy raha zay tena tolana ambaravarana tsy misy raha na tatao ambaravarana tsy misy raha dia tsy nisy trano zay tsy mivoapaty teo amin'ny tany Egypta. Hitantsika mazava tsara zany any amin'ny bokin'ny Exodosy, voalazan'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra misy zay tenin'Andriamanitra toko faharoa ambin'ny folo. Zany zavatra any koa nire olona zany efa zavatra mitsanga ankehitriny. Tany aloha tany angamba efa rahantsika mahafantatra na teto Madagasikara azy fa nisy zany tena teo heretina pesitra zany. Namonina nanipaka olona maro farany tena maro koa zany pesitra zany. Fa tamin'izany fotoana zany tena mazava loatra, fotsiny tsy tena azony olona loatra nitahotra an'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Arakaraky ny andehananao rehefa tsaroa fa tsy maintsy hitombonao. Rehefa mandeha ny andro sy ny volana ary ny taona sy ny fotoana, Jehovah nge raha lasy anabavy raha aman-dreny zay mandray zao tenin'Andriamanitra ao teny ifambia ambaravarany. Ankehitriny ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny epistily any ny famonjenantsika dia efa akaiky. Raha tamin'ny andro zay voaninotsika, raha fony voaninontsika ohatra ny tombola lavitra zany famonjeny zany hoe aiza marina ho avy ny tompo satso avy, naonao zao mifangery friko, naonao zao ny fijaliko, naonao zao ny te zavatra lalovako, mandalo zavatra farany tena sarotra aho. Dia na dia misy mandalo fahoriana azy ohatra ny totaka ny totsy taitra zany ny olona, ohatra ny tena ataoko hoe taka ny varininy zany hoe tsy sa aferan'izany fa tsy anazy zany, tena azy zany, anazy zany. Fa ny zavatra anankirehetrapa rehefa miakoditra kosa ny tejava misy maso ny olona am'izay nitahotra sy tebiteby am'izao vanim-potoana zao. Iza moa tsy matahotra, iza ny tsy mangovotra. Taona arivo fahatelo, taonjato faraika amby roapolo, zay Andriamanitra mihitsy rehefa tena niteny mazava tsara mihitsy fa isy tokoa ny andro mahory, andro mahory. Midikisany faramazao nitahotra tsy maintsy mila fanampiana avy amin'Andriamanitra ianao. Andao retsika mianakavy hitodika amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia efa nandresy ny fahavalo, efa nandresy ny devoly tamin'ny alalan'ny rano zay nalatraka teo ambony hazo fijaliana. Azo soraisiny miraisiny zany rano Jesosy zany, fanadiovana, fanamasinana, fanamarinana atsika. Nandatsaka ny rano Jesosy Kristy famelana eloko sy ny elokao. Ary manaky ianao ho sasany Jesosy Kristy amin'ny rany ho voavelany elokao, sitrany ianao ary ho afaka miteny zava-misy taka ny totena manjoanao toy zao ankehitriny zao. Midika izany androany tsy maintsy mila ny rano Jesosy tsika ho fierovana atsika. Ro zanak'Israely tsy maintsy nametraka ny rano zanako ny tsy misy kilema teo amin'ny totao ambaravarana izy tamin'ny tolana ambaravarany roa, ka raha nandalo ny fanampandiana dia zao nilalovany fotsiny zange ny pasika zay fetim-pankalazana akalazantsika tsy ho ely fandalovana ny dikany pasika zay nandatsahana ny rano zanako ny tsy misy kilema ho famonjeny fanavotana ny zanak'Israely ho afaka tao ambany vahoan'ny Farao, teo am-pelantanan'ny Farao zay nanandevo azy, nampijaly, nampahory, nahafadily anovana azy. Ny devoly nge manandevo atsika, maro amintsika ny andevoziny filana maro, andevoziny fahotana,
fakalana tsy fitiavana andevozin'ny toka paraky ny tsikara andevozin'ny filana maro samihafa satria mamin'ny olona zany zavatra zany amin'ny fandevozana mitsango amin'ny fiainana tsy le olona miteno zany fa izy mihitsy ny tena marina nefa tena atao hoe andevo andevo ary efa andevo ny olona de tsy maintsy tompony zay maniraka azy tompony zay manandevo azy ary mazava loatra fa na tsy te hitenin-dratsy azy rehefa andevo ny fiteny an-dratsy de tsy maintsy mitenin-dratsy tsy te handainga tsy te mitaka tsy te hisotro rehefa andevony zany tsy maintsy manatanteraky zany firifiry amin'ny olona moa ny tena matsiaro favadiranova oro mijaly te hiala am'izany tsy afaka satria nahoana andevo andevo tena tsy afa miala am'izao toe-javatra sy zany zavatra azoko lazaina hoe manjo azy izany noho izany ry havana malala fotoana mety indrindra am'izao vanim-potoana mampientanetana zao vanim-potoana mampangitakitaka mampangovitra tsy afaka mivorivory tsy afaka tena azo lazaina hoe manao zay rehetra tokony atao ntsony satria nahoana eo le areti manigana areti manigana zay manomboka miparitaka manirana n'izao tontolo izao asa diny le olona verevitra gne zao tontolo zao e tsy ola hita ny fanasitranana atao daolo ny zava-misy rehetra hoe miaina ny kionono sisa ny zanak'olombelona satria te hiala am'ilay tahotra sy tebiteby de lasa miaina ny kionono sisa zao atao hoe fa am'izay tsy manan-keremitsika ny tena mariny zany aretina coronavirus zany misy ny sasa miteny mihinana raha manonaka e misy ny sasa miteny manao izao atao ve alao atao evoy zao tao iainy ny takan'izao hoanty taterao ty hosory ty miaina amin'ny kionono sisa ny zanak'olombelona raha lasiana bavy ray aman-dreny malana de manao tokoa satria nahoana matahotra fampihetseretana de hoy aho hoe raha mba mahazo atsika rehetra la ny fatahorana ny Jehovah-Andriamanitra raha mba miverina amin'Andriamanitra la sika raha tena mba manana fanapa-kevitra teny hitodika marina amin'Andriamanitra ka afoy ny fahotana falitony faratsy ena rehetra raha mba hibebanao la zao fahotana manjonao zao fanamafisa-po fanamarina tena fiainana amin'ny lala-mota sy lala-pahotana raha miezaka miala am'izany ianao raha miezaka manoso amin'Andriamanitra ianao ka miala am'izany lala-motra zany laza aminao a tonga aminao ny famonjena ary de afaka amitsika ny tahotra ary na de niretina taka mitongotsanga amin'ny fiainatsika aza miala tanteraka satria nahoana no sika azo lazaina hoe niverina tamin'Andriamanitra tamin'ny tahotra sy niovotra teo anatrean'Andriamanitra izany donc itsika hiverina am'ilay teny taon'ny tantara faharotao rehefa vitsy zay karazana fampidirana tsotsotra zay fampizarantsika teo zay hoy io tsara ny voambaran'le tenin'Andriamanitra teo manao hoe farany oloko zay natsoky tamin'ny anarako izy no avenetsy teny ka hivavaka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony iainao zay ny an-danitra ka mela ny elony ary anasitrana ny tanana mba voatsikaritsao ve ry olona izany teny zany olona toinona natsoan'Andriamanitra mba hiala amin'ny ratsy fanaony ny mpanota ratsy tsy mendrika tena tsapatsika tsaraitsika meloatsika metsika tsiny ve reny de tena fa zanaky ny afo be mihitsy zanaky ny hery mihitsy reny raha mino ny tena marina de efa tena ny tanjika sy ny rano sisany tsy mahadevoly an'iny iny de efa tena devoly mandendeha mihitsy iny zay rehetra ty faratsy toetrany zay rehetra ty faratsy mpanahany zay rehetra isaky miteny izy teny langa teny fitaka avinavina isaky miteny izy ny tena marina teny ratsy fanamilohana fanakiana famezatsy iny reny ihany ve ny takin'Andriamanitra mba hiala amin'ny ratsy fanaony reny ve ny tena natsoan'Andriamanitra mba hiala am'izany atao hoe ratsy fanaony zany ratsy fanaony fangalarana fangalaram-bady ratsy fanaony ny tena atao hoe fanaovanan-kery ny fanambakana ratsy fanaony ny tena hoe ny feveratsika azy hoe tena iny de tena olona tena tonga de tsy tena tsy vanina mihitsy raha iny olona iny satria zao nge ny zavatra nataon'iny tena zao mihitsy ny zavatra iny olona iny te zany ndray aloha tena hoe tsy mo tena manamarina ny mihitsy olona meloka iny olona tena ratsy fana olona tena ratsy toetra iny tena ireny olona reny ny tena mindrika ao any amin'ny afo be
mentsika ho any amin'ny elony retsafo maritra mandrakizay ny an'olo reny firifirentsika rehefa nyteny zay ifananambara zany nyteny zany ianao zay mino zao tenin'Andriamanitra hoe fa mety nyteny zany ny tsara ny hafa na metsiny ny hafa hoe in'olona iny tena tsy mentsika raha eny olona ratsy fanahy iny a raha tsy toetra aza mba mifanaray amin'iny a aza mba azo lazaina hoe tena hoe miara-miombona mihitsy fa na mifanakaiky amin'iny alaviro any fa jereo ny faratry-panahy ny faratry toetra aza tena ataoko hoe miaraka amin'iny tsika fa ratsy fanahy ny olona iny raha rasianabavy ray aman-dreny zay miaino zao tenin'Andriamanitra eto androany zao tsy zay nefa mitiny ny tenin'Andriamanitra mareto hoe nanoloko zay fa ratsy fanahy no azo lazaina hoe miantso an'Andriamanitra de hiala amin'ny ratsy fanaony fa ozy ny tenin'Andriamanitra eto fary tsara nge ny baibolinao e aro tsara nge fa oly tenin'Andriamanitra manambara manao hoe raha ny oloko zay natsoko amin'ny anarako ozy no avy eny tsy teny ka hivavaka sy tady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony re olona misy olona zany natson'Andriamanitra amin'ny anarany fa tsy tonga ambany tsy teny ambany tanambanin'Andriamanitra le olona zay efa natson'Andriamanitra amin'ny anarany ten'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy fanaony ary tady ny tavan'Andriamanitra fa am'izay fotoan'izay Andriamanitra amelany heliny ary koa hanasitrana ny taniny iza moa re olona ny olona natson'Andriamanitra amin'ny anarany zany a izao pastera ianao pastera presbytera diakona itsika mopera na ihany koa ny tena marina isika azo lazaina hoe mpanompon'Andriamanitra zay efa natson'Andriamanitra amin'ny anaratsika letsika ao re mpinotsotra re matsiary ny tenany za efa tonga zanak'Andriamanitra fa ay va re olona rehefa tena nidiniako lala ty teny ty na lasa nietsehetra mihitsy hoe ay fe le olona zay natson'Andriamanitra amin'ny anaran'Andriamanitra marina no takian'Andriamanitra mba hiala amin'ny ratsy fanaony ay fe ren'olona reny misy ratsy fo fanaony ekeko fa mety misy fahalemeko fahalemenao tsy fahatanterantsika kanefa ny tena fahotana sy fahadisokevitra tanteraka de ny fitompona teny fantatry hoe zanay tsy ala amin'ny fahotako marina raha tsy takanao a ianao ny tokony bebaka faty za ianao mitenin'izany tenin'Andriamanitra zany faty za re olona inona ny ratsy fanao atsika am'izao vanim-potoana ianantsika zao inona ny ratsy fanao atsika eo anatsian'Andriamanitra miantso atsika eto Andriamanitra hoe raha ny oloko zay natsoko tamin'ny anarako no avy eny tsy tena ka hivavaka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony le olona zay natson'Andriamanitra amin'ny anarany hitanao mosoly asain'ny apôstôly toko fasivy fa rehefa mifofandrahona ny Saoly naka taratasy tany amin'ny gouverneur ary ny sambotra sy napiditra an'ireo kristianina isambatan'olona isambaravarana zay ny sariny isantrano rehefa nanona ny anaran'i Jesosy tompo de nampitelo ny tany ampigadrano tany an-trano maizina avokoa ka rehefa nazy zany taratasy zany Saoly de nandeha tamin'ny lalany mahitsy am'izay izy andeha isambotra kristianina ary tao anatin'izay fotoan'izay indrindra ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra nahita mazava be namirapiratra tamin'ny lanitra izy de akarapaka tamin'ny tany izy tamin'izay fotoan'izay ary nanomboka teo nandre feo rehefa nare feo izy ary ny olona rehetra nare zany feo zany fa tsisy nahita de voalazan'ny tenin'Andriamanitra zao ny feo reny Saoly Saoly nahoana ianao manintsika mitsambotsy izy ary nitsaka tamin'ny takizao samby izy ozy ny tenin'Andriamanitra nare feo ary ny teny manao ianao tompoko iza moa anao tompoko de ozy le feo izao ny Jesosy zay enjenao izao ny Jesosy zay enjenao re olona teo Saoly nanomboka n'Andriamanitra niantso ny anarany nanomboka n'Andriamanitra niantso azy ary de nanomboka ny teny taminy am'izay ny tompo hoe raha ny oloko zay natsoko tamin'ny anarako no avy eny tsy tena ka hivavaka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony iainao zay ny an-danitra ho ny tompoka amelany heliny ary anasitrana ny tany raha sianabavy ray aman-dreny miakina amikisy aminao zany mety fomba anankiray hitondran'Andriamanitra herin'ny fanasitranana ho asonao ho amin'ny vady aman-janaka mandrafitsika ho amin'ny firenetsika
tsy mba misaotra an'andriamanitra ve tsika kehitriny no raha amandre hoe tsy ola tena tafiditra tanteraka eto zany coronavirus zany, tsy ola tena manapaka, tsy mbola tena mandraka eto. Fa raha mino angenao any Italia, raha mino anena manerany tany manerany zao tontolo zao any Europe, raha mandrengy anao feo dia mahatrapa mihitsy tena hoe efa fatin'olona mikaralana araka ny fitenena marina, fatin'olona tena amina rivorivo ny tena marina efa tena maty. Satria nahoana no ile aretina coronavirus. Fa isaosianao kosa nefa eto Madagasikara tsy midika akory zany fa tsy tokony ataotra dia aloha ilamina. Aloha tena marina tsy anaja ny rafitsy hifampizarana, mba mila mba manasa tanana, mba mila tena mba tsy mivorivory amin'ny olona maro, mba mila tena mba iarovana, mba irovatena ny tena izy. Mazava loatra ny tena marina fa isika manao zany zavatra zany fiarovatena ke zany, fa na de eo ary zany fiarovatena zany ka raha mandeha amin'ny tsy fatahorana an'Andriamanitra re olona, raha tsy miala amin'ny raha tsy fanao tsikitsiky, raha tsy bebaka tsika, tsy taditavan'Andriamanitra ka hiala amin'ny raha tsy fanao tsika, de tsy afaka nasitrana antsika sy ny tanitsika mihitsy Andriamanitra. Andao re tsika hiala amin'ny raha tsy fanao tsika, ry mpanompon'Andriamanitra, ry zanak'Andriamanitra, ry zanak'olombelona rehetra, andao hiala amin'ny raha tsy fanao tsika. Mititeny angamby ianao manao hoe ahoana moa zany ny tena marina ny mpanompon'Andriamanitra voakilasy ao anatin'izay. Voakilasy satria raha ny oloko izay natsoko amin'ny anarako ho avy eny tsy tena hiala amin'ny raha tsy fanaony. Be dia be ny mety raha tsy fanaon'ny olona, mety tsy hijangajanga izy fa mety hisy loky, mety titeny, mety tikely, mety manao an'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra, manetsy ny hafa mba hahafaha misabatry. Raha tsy fanao izy zany ny tena marina, hoe tena ataoko mihitsy apotika an'io rahalahy io, ataoko izay andrava ny tena marina ny fiainan'io tena marina mba ahafahako misandratra. Zay ihany no tiako hitan'ny olona, zany no tiako alaza, zany tena avinafina nge zany raha lasy anabavy. Raha tsy fanao nge zany ka mitaky amiko sy aminao Andriamanitra, andao tsika hiala amin'ny raha tsy fanao tsika, andao hiverina amin'Andriamanitra, andao minetsy tena, andao hitady ny tavan'Andriamanitra. Mba afataro ange ny tena marina fa ny zava-nisy tao amin'ny bokin'ny Jona zay mba iveriko fa azonao vakiana tsara ny Jona toko voalohany, faharoa, fahatelo. Fa tena mazava loatra nge ry havana malala fa zao ny zavatra nitsangy. Tafapaka tamin'Andriamanitra ny fahotana mahafaty vitan'ny olona tao amponiny tao amin'ny tany Ninive, ary de nanomboka an'Andriamanitra ny teny mihitsy manao hoe mandeha amin'lo Jona irahako, makanisy ianao ny Ninive fa iniky mifaly toy ny faratry ny tany io ary ho avy andrigna anazy. Re olona mitsoka nandositra nge Jona, raha tsy fanao zany firentsika ko mitsoka manoloana ny antso an'Andriamanitra. Efa miteny aminao zao ny tompo fa mandositra ianao, ny tena atao ihany no ataonao, tsy voninaka toan'Andriamanitra ianao, ane tsy teny eo manontana merin'Andriamanitra. Nitsoka nakany Tarsisy Jona de voalaza ny teny tompo vaovao hoe tonga ny loza, ary mandra-pahatomany tena hoe miara-ny loza samihafa satria ny anjerizerany alin-drano ny sambo tamin'izay fotoana zay, ny lorendrika ny samy natopatopan'ny ranomasina, ary taon'ny olona rehetra samy nanary avokoa ny fanaka ny fitaovana rehetra tao anatin'izany sambo zany. Ary de zao samy miantso ny Andriamanitra daholo ny tena marina araky ny fomba fietsonen'Andriamanitra, na mikohoka na mandohalika na mitsangana na petraka na matory, samy miantso an'Andriamanitra daholo ny olona tao anatin'izany sambo zany. Fa Jona kosa nanino nitsoka nandositra tao anatina kalisambo, ary efa tao izy de voalaza ny tenin'Andriamanitra nindry fa tonga matilitry sambo ny teny taminy. Atra ino ny tetaonao eto izy izy mitsakany ianao, nahoana ianao niremiko ny toromaso eto. Teo nge Jona miteny ny tena marina hoe no miamiko ny natongavan'izao lozy zao e, fa atsifazo anaty ranomasina ahako, fa raha tsy atsipilareo tsy hitomy mihitsy ty ranomasiny ty. Resy lahatra ihany le olondrao ary mitete hoe de ahoana tokoa moa ho atsipy ihany tokoa ve ty raha ty. Farany de niteny hoe engane mba tsy hoelika zao Andriamanitra, engane mba tsy loza ao anay zao. Nirasiny Jona natsipo niaraka tamin'izay tany anaty ranomasina. Fa rehefa natsipo tany Jona, izy aza nangeza be ny teny lazy, de ho nitenin'Andriamanitra tamin'izay fotoana zay manao hoe tony ary tena tony tsara miandro tamin'izay fotoana izay. Mandra-pahatonga ny Jona niverina mandra-pahatonga ny Jona natsipo tany anaty ranomasina, mandra-pahatonga ny Jona tena azo kolazana hoe tany anaty anatin'ny kibony azan-drano. Mazava loatra fa tsy tony ny loza
sody la avy aminao ny lozy na avy amintsika sody avy amintsika amin'ny mahatonga zao lozy zao to ambonin'ny tany manana zo manana raikitsika eo masin'Andriamanitra raha ny olo zay natsoko amin'ny anarako ny baiboly no avy eny tsy tena ka hivavaka sy hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony ianao zay ny an-danitra ny tompoka melaneliny ary anasitrana ny taniny andoro itsika mianakafo hiala tokoa amin'ny ratsy fanaotsika ndao hiala amin'ny ratsy fanaotsika to anatin'izay fotaon'izay rehefa mifona mibebaka teo anatrehan'Andriamanitra le mpanompon'Andriamanitra to hoe Jona hitanao tsara mihitsy raha mijery Jona toko faharoa dia nagataka mihitsy izy famelana teo anatrehan'Andriamanitra hoe tato anatin'ny lalozy ny atsoko anao nifona tamin'Andriamanitra izy mibebaka teo anatrehan'Andriamanitra ny fahotana mahafaty vitany ny tsy hifanekenan'Andriamanitra ny tsy hifanaovany zay nasen'Andriamanitra nataony ny fanosirany tavan'Andriamanitra ny fanalatantenany ny tsy fahafahany manitsy tena teo ambany tana mahitn'Andriamanitra rehefa naneken'Andriamanitra izy ka nifona nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra inona mitranga ozy izy ianao natosak'Andriamanitra tamin'ny alalan'izay izy nivoaka avy teo anatin'ny kibon'ny hazan-drano teny an-tanety rehefa tonga teny izy miverina tamin'ireny tenin'Andriamanitra manao hoe Jona mandehany ianao irako dia zao teneny fa rehefa afaka 4 andro dia horavana ny tanàna ny Ninive dia voalaza ny tenin'Andriamanitra indrindra fa lasa nandeha Jona tamin'izay fotoan'izay nanamarina ny tenin'ny tompo tokoa rehefa nandeha nanamarina ny tenin'Andriamanitra tahaka izany le lehilahin'Andriamanitra teo Jona dia nanomboka nandeha lalany indray andro izy ara dia nanomboka niantsoantso amin'izay rehefa afaka 4 andro horavana ny tanàna Ninive rehefa afaka 4 andro horavana ny tany Ninive rehefa afaka 4 andro ravana ny tany Ninive inona mitranga ozy ianareo nino an'Andriamanitra ny olona tao amin'izany tany Ninive zany rehefa nino an'Andriamanitra dia voalohany indrindra ny mpanjaka no nanomboka nanaisitra ny akanjo-boninahiny dia rehefa nanaisitra ny akanjo-boninahiny ny mpanjaka dia nitafy lamba fisaonana izy ho voalaza ny tenin'Andriamanitra ary rehefa nitafy lamba fisaonana izy dia tao anatin'izay fotoan'izay indrindra no voambarany tenin'Andriamanitra namoaka didy namoaka lalàna manao hoe teneny dolozy nandiolana ny biby manitsy ny telo ny sy telo alina tsy nanana sotry ny olona na ny biby ary dia andaotsika ozy hiverina amin'Andriamanitra ndao samy bebaka samy anaisitra ny fandosana eny an-tanatsika fandrahoany enina ny amin'izao lozy no kasainy amelezanantsika izao Jehova Jona toko 7 misy tenin'Andriamanitra zay eo amin'ny 17 dia ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary nasainy nantsony azafady 19 ary no nefa reniny mpanjaka ny Ninive izany dia nitsangana niala tamin'ny fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjo-boninahiny dia nisarina lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny laveniny Jona toko 7 holy tenin'Andriamanitra ary nasainy natsonina sy nambara eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe aza vela isy anendrikanina akory na ny olona na ny biby fiompy dia nondry amanosy ny omby eny aza vela isy inana na isotso rano akory reo aoka samy hisarina namba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy ary aoka samy hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ary aoka samy afololana ny ratsy sy ny fandozana eny an-tanany izy eny an-tanany avy izy fa angamby verina ihany Andriamanitra ka nenina ary hiala amin'ny fatezerany mirehitra mba tsy ho laniritra isika riavana malala zay mandray zao tenin'Andriamanitra zao andao hitarena mafy amin'Andriamanitra mba tsy ho laniritra isika efa nisy maty ny havatsika angambo efa nisy maty ny fianakaviatsika maty ny tontolo manodidina ny fiarahamonina misy atsika na zany iza toerana misy atsika eto ambonin'ny tany amin'izao retina corona virus zao zay mampitebiteby mampatahotra ny olona faty mikararana tena zay tsy maty azoko lazaina hoe efa manomboka tsy ampitsony ny mpitsabo amin'izao fotoana izao fa tena be dia be ny karazana aretina io aretina ratsy io mahazo ny olona rehetra hanebitany ranomasina tsika hoy ao eto Madagasikara misaotra an'Andriamanitra fa andaotsika hiala amin'ny ratsy fanaotsika
andao anaisitra ny fanojaniany tanatsikitsiky, andao ibebaka sifona amin'ny lalandratsy, ny fahotany, falitony, faratsina zay to amin'ny fiarantsika, na ny fanaratatena, fanaovana tsinotsinona ny hafa, na ny tsy fanekenan'Andriamanitra, na ny fitenena ratsy, na ny filalaovan'ody ratsy, na ny fanimpotsampy. Andao rery olona hiala am'izany tsika rehetra, hatram'izay no nanalavitra an'Andriamanitra, tsy miverina tamin'Andriamanitra, na mitsiny mpivavaka, na nakina ary nanaratsy mihitsy azy am'izao fotoana zao. Andao vavy iray tsiky, sainy iray, fo iray, andao hiverina amin'Andriamanitra araka ny zava-nisy teto amin'ny tetenin'Andriamanitra amin'ny Jona ty, zay voalazany tenin'Andriamanitra mazavatsara mihitsy hoe fa angamby hiverina ihany Andriamanitra ozy ka anenina ary ala mifatezera amin'ny rehetra mba tsy ho lany retsika. Nahoana moa Andriamanitra no tena hoe ao anatin'ny fatezera amin'ny rehetra e? Moa tsy azon'Andriamanitra sakanana va mikorana virusy tsy ho tonga amin'ny zanak'olombelona, fa maninona nefa manomboka miparitaka maneran-tany zany arety mandozy zany. Ny antony mantsy tezitra loatra Andriamanitra ny amin'ny filalaovan'ody ratsy, ny amin'ny fanimpotsampy, araka ny teniny toko mihitsy andiny fahavalo, fa aoko izy samy sy sarina lamba fisaonana ny olona sy ny biby, ary ka samy hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy, ary ka samy efony lalany ratsy sy ny fandozana eny an-tanany izy rehetra. Mba vonina ny anatanteraka zany dinany zany ve ianao mandray zao tenin'Andriamanitra ankehitriny zao, hiala amin'ny ratsy, anaisitra ny fandozana ratsy eny an-tanatsika, ndao hilozana sy ialany zany, ndao hiverina amin'Andriamanitra, satria raha ny oloko izay natsoko amin'ny anarako no avy eny an-tsitena, hivavaka, hitady ny tavako, hiala amin'ny ratsy fanao no Andriamanitra dia mela ny eliny aho ka anasitrana ny taniny. Ho ny voalaza ny tenin'Andriamanitra, tsy ny eloko sy ny eloko ihany zany no afaka, fa ny tango sy ny tany nositra amin'Andriamanitra eny koa. Tsika rehetra ho afaka am'izao toe-javatra mampatahotra, mampangitakitaka sy mampanatrika zao, anasitrana anao ane Andriamanitra zao, andao hiala amin'ny ratsy fanaotsika isika. Anisan'ny ratsy fanaon'ny olona ihany koa satria efa diva marana zao tenin'Andriamanitra ao raha sianabavy, de misy afatsasa sy fananarana lehibe zay nampitondrain'Andriamanitra ny apôstôly Paoly atao amin'ny Timoty ato ka eno tsara. Timoty voalohany toko fahenina, Timoty voalohany toko fahenina eto amin'ny andininy fafito ambin'ny folo. Eno tsara zao teny zao, Timoty voalohany toko fahenina andininy fafito ambin'ny folo. De hoe tenin'Andriamanitra manao hoe anaro ny manan-karena am'izao fiainana ankehitriny zao, mba tsy avinavina na tokony harena miovaova, fa Andriamanitra izay manome atsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika, mba hanao soa, mba hanakareny amin'ny asa tsara, azoto mamy sy miantra, ka de hiaro fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro avy, mba hiazonany ny tena fiainana. Ry havana malala zay malety tenin'Andriamanitra ty, anaro ny mpanan-karena. Raha nilazany teny zany ve Andriamanitra de ty laza aminay ratsy ny fanana-karena? Ekeko aloha fa Jesosy mihitsy ny teny manambara manao hoe sarotra ny mpanan-karena ozy izy, miditra amin'ny fanjakany lanitra, fa moramora koa amin'ny raha meva miditra amin'ny vody fanjaitra. Ho ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Loha zany ry havana malala, tsy ny fanana-karena akory ny ratsy. Inona tokoa moa ny ivavahana raha fitetako anatin'ny fanantsana ny olona, tsy fananana na inona na inona. Za de mivavaka ary mitsojananao zay mandray zao tenin'Andriamanitra zao amin'ny anaran'i Jesosy mba anakarena amin'ny zavatra rehetra ny ianao, hisongotra hatrany ny fiarikarenanao, ho afaka aminao niny toe-javatra taka ny tao tena toe mampitebiteby sy mampatahotra anao. Fa zao kosa re olona e, zao ny ten'Andriamanitra itenenana mafy amin'ny manan-karena. Maninona tena hoe mivatana amin'ny mpanan-karena ty fananarany ty,
mba tsy hanana fo miavinavina, mba tsy hatokony hiarena mivaova fa Andriamanitra ozy manome malalaka ao antsika amin'ny zavatra rehetra mba hifaritsika. Ry havana malala, tandremo manana fo miavinavina ianao, manao tsinitsinina ny hafa na de ratsy tsy mendrika azy io olona io tsaro fa nateraka Andriamanitra io, zanak'Andriamanitra io, olon'Andriamanitra io. Aza tsinitsiny avinao, aza tositosika ao, aza taonao tsinitsininy, aza taonao tsy nifalavo, aza tena taonao azakazaka raha tosika araka anao mpitenena malagasy. Fa engany araka ny tenin'Andriamanitra hoe mba hanao sosiantsika alakarina amin'ny asa tsara ka azoto amesy miantsa. Misy o mpitenena malagasy ny omby mahio izy tsy le rafiny namany. Rehefa manakarena ny olona, tiany olona tonina, tiany olona jaina, tiany olona memboninahitra, fa rehefa mahantsa ny olona tsy manana inona na inona ohatrany satry ny olona nitsaikitsaka azy anao tsy nifalavo azakazaka raha tosika amin'ny fiainany. Re olona tsy tokony zany toetrany zay, le toetrana sy teapotaka zany tian'Andriamanitra mbara hoe mba tonga asianao anakarena amin'Andriamanitra, tsy hanana fo miavinavina, anao tsinitsininy olona, sanatry ny vava anafokafoka analika, sanatry ny vava anao tsinitsinina olona, saingy manakarena manana ny zavatra rehetra, tsy zay fa mazava rehetra engany anakarena amin'Andriamanitra. Hitanao le tenin'ny tompo amin'ny Luka 4:20 zay voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nanomboka navokatra ny tany ty lehilahy manakarena de ozy ny teniny ry fanahy eo manana hanina ampy anao mandritry ny taona maro ianao minana am'izay de misy tsoa am'izay de mifalia e. Fozy Andriamanitra mantsy azy ry adala any olona misorona aminao ny ainao ka oniza mo zay morinao. Re olona andao anakarena amin'Andriamanitra tsika satria Jesosy mihitsy niteny tam'izay teny zay taky zany ozy zay olona manakarena ihany am'izao fiainana zao kanefa tsy mba manakarena amin'Andriamanitra izy. Ahoana ny olona atao hoe manakarena amin'Andriamanitra? Mazoto mamesy miantsa, manao soa, tena tsy manana fofy ny fiavinavonana, fofy ny fatahoran'Andriamanitra ary tsy matoky le arena mivaova ka manana le opiteny tandremikely amin'ny vola misy ny aina matanjaka tia fa raha miteny Andriamanitra ry adala anio alina nisora aminao ny ianao ho anisy zay zavatra anao renao ka nazapanoton'Andriamanitra na ianao nizanizy ny tsika manakarena am'izao fiainana zao ny tsika ao anatin'ny mahantra de miteny amintsika Andriamanitra androany andao re tsika zay matsiary tena mariny natsoan'Andriamanitra tamin'ny anaratsika, andao hivavaka sy hitady ny tavan'Andriamanitra, andao hiala amin'ny ratsy fanaotsika tsika rehetra. Fa raha ny oloko zay natsoko amin'ny anarako ny tompo no avy eny tsy tena ka hivava sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, ianao zay ny an-danitra ny tompo ka miela ny eliny ary anasitrana ny tany hosan'Andriamanitra ny ianao mba hibebaka amin'ny fahotatsikatsika ndao andray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainatsika manokana isika mianakavy. Voninahitra ho an'ny tompo Jesosy ireo riany mba voniverina amin'Andriamanitra avy ianao mba hivavaka hiaraka amiko ianao am'izao fotoana zao anohy tena fianao amin'ny tompo fotoam-piverenana amin'Andriamanitra fa asakasaky zay tsy tena mbola te hiverina amin'Andriamanitra ihany, asakasaky zay mbola tena mafo ihany iziriziry amin'ny aviny zay neraka tsy hivavaka zany ifa mandotana ifa miambaravarana kely loza raha lasy anabavy ray mari andao atahotra an'Andriamanitra, andao hiverina amin'Andriamanitra, andao hibebaka amin'ny fahotana sika mianakavy. Voninahitra ho an'ny tompo Jesosy hivavaka tsika am'izao fotoana zao. Andriamanitra raiko misaotrany amin'ny teninao, lehibe loatra ny fitiavanao, mahagagy anao ary mpanao fahagagana, misaotrany amin'ny teninao zay miko fa andraisany fahasoavana manokana eo anatsy ianao. Raha ny oloko zay natsoko amin'ny anarako izy ianao no avy enetsy teny ka hivavaka sy hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony, ianao zay ny andanitra ho ny teninao ka mela ny eliny ary anasitrana ny tanina. Vonjeo zao vahoaka malagasy zao Andriamanitra, naizanaiza toerana misy azy eto ambonin'ny tany, mamindrafo aminy ianao Andriamanitra tsara zay ny an-danitra, ny amin'ny loza mitatao eo ambaravarany efa mbeo tokatrano ao anatiny manokana. Vonjeo ny malagasy Andriamanitra tsara zay ny an-danitra, vonjeo re olona rehetra ny havanay na iza na izy
mandray zao tenin'andriamanitra izao na inoninona fiarikanena ananany na manona namoana fahantrany amin'ny fiainany na toinona na toinona toejava-misy eo aminy na malagasy izy na vahiny maso teny malagasy na afaka mandray zao teny zao manaraka amin'ny vatan'izao fitombavaka zao neny ampitany ranomasina ny ao ny any Eropa andriamanitra tsara ao maneran'izao tontolo izao ao ny amin'ny Mayotte ao ny any La Réunion ao ny any Maurice andriamanitra tsara zay teny inoko fa manaraka amin'ny vatan'ity fotoana ity ao maneran-tany mifona aminao amin'izy ireo amin'ny mampany f'andriamanitra mamindra fo aminy ianao mamelany helony ianao atsanganao amin'ny fandresena izy atsanganao amin'ny fahasoavam-be izy ny anaran'i Jesosy Kristy tompo aoka ny teninao tsy verina amina raha tsy misy akony lehibe ampony ry tompo tsara indra zay ny an-danitra vonjeo izy araka ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy satria raha ny oloka zay natsoko amin'ny anarako izy ianao ho avy eny tsy tena ka hivavaka hitady ny tavaka ary ala amin'ny raha tsy fanaony ianao zay ny an-danitra ny teninao ka mielanyelony ary anasitrana ny taniny vonjeo ny malagasy vonjeo zay rehetra manety teninao zao fitombavaka eto androany zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra tompo alleloia alefatsika moramora ambadika eo zany fidiarana mahafinaritra zay tena ataoko hoe ataon'ny teknisianina amin'izao fotoana izao ao anatin'izany fidiarana mahafinaritra zany tiako ny tena andrenesantsika zany tsara amin'ny fotsika rehetra dia mba hivavaka amin'ny mampanoton'andriamanitra ho antsika malagasy rehetra manoloana ny olana alalovanao zava-tsara tsy hita ny fiainanao raiky tahotra ve raiky tolo mihitsy raiky tapisaka venao ny amin'izao toejava-misy taka amin'tao lalovan'ny zanak'olombelona lalovana manera-tany zao minao anifakakana aminao andriamanitra averatsika andeha zany fidiarana mahafinaritra zany zay fangatahana amin'i Jesosy mba amelatsika amindra fo amintsika ny amin'ny zavatra amanjoantsika avy eo hivavaka aonao ao amin'izao fotoana zao atao avy eo mitsatranao ny tananao ketriny aondreo ny lohanao vavaka manokantsika ao anatin'izao fidiarana zao raha mba afaka mandohalika mihitsy azy ianao mandolia amin'ny toerana misy ianao mandolia ao tokantranonao ao ianao amin'izao fotoana zao ao kitaraina fatsatra amin'andriamanitsika mba ahafahan'andriamanitra mamelatsika mba ahafahany tompo mamindra fo amintsika ka nasitrana ny tanitsika averatsika andeha zany fidiarana zany akoiny masinao aby mera tanteraka an'izao firenena izao ianao mila fo amin'ireo malagasy marobe maneran-tany ianao afaka mandray zao antso amin'ny alalan'izao teninao zao andriamanitra tsara misaotra satria nanamarana amin'ny teninao nampiomana anay nanamarina ny teninao taminay ianao aza velonao hiverina aminao amin'ny teninao voambara teto raha tsy misy akony tena lehibe ny fiainany malagasy maneran-tany zay miserasera mivata amin'izao fitaovan-tserasera zao andriamanitra raiko tsara indra zay ny an-danitra mangataka aminao ao raha misy efo anatin'ny coronavirus ao anatin'ny aretina mafy amin'izao fotoana zao sy trano izy amin'ny anaran'i Jesosy mila fa raha teny hiverina aminao izy dia mamindra fo aminy ianao satria fatako fa nandefa ny teninao ianao anasitrana azy ampiarina an'izy ireo koa amin'ny longo zay ny anjerany andriamanitra raiko hitanao fasika lazana hoe ny tanany mipetraka ao mitsatsy any ankehitriny manenina ny amin'ny fahotana mahafaty fitana izy manenina ny amin'ny otazena ataony ary tena mibebaka marina amin'ny fony rehetra mamindra fo aminy ianao ry tompo mianaran'i Jesosy Kristy mamindra fo aminy ianao sitrano izy mamindra fo aminy ianao vonjeo izy mamindra fo aminy ianao afao izy mamindra fo aminy anifagaka any miverenao anatin'ny sainany sy ny fony sy ny fanahany anana ny toetrana tempo matanjaka ary ny lofony zay taka mitao marefo sitranona amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao sitranona amin'ny anaran'i Jesosy
sitrana amin'ny anaran' jesosy misaotra tompo. Halleloia. Misaotrany amin'ny teninao lehibe ny fitiavanao voninahitra tompo tiaonao reriany totra sy mihina notanteraka amin'ny tera sy ajamandraso ny anaran'i jesosy misaotra tompo. Halleloia. Amen. Itoy izay mpanompon'Andriamanitra pasteur Jean Paul Mivady tianao itoy ivavaka atrano antsika mianakavy raisinao niniry ny fanasanana raisinao niniry ny fahagagana ho tonga vaingana aminao ny famindrapo sy ny fiantrano any fahagagana aminao ny Andriamanitra fa aza misaraka amin'ny alalan'izao vavaka ifanaovantsika sao ianao raha mba misy afatsasa tianao apetraka fangatambavaka tianao atao aza misalasala miantso anay amin'ny laharatarby zay misy anay na misirasira mivatana am'izao Facebook sao na mikotin'ny pasteur Brigitte raha voany ireny na mikotin'ny pasteur Jean Paul raha kotiny ireny inoko fahitanao ny Andriamanitra voninahitra dia ho an'ny tompo Jesosy irany ho faranana faraisam-peo farany fanaisana ny tsara asa tiny fa tianao Jesosy. Halleloia. Tianao tsy mivadika aminao Jesosy fa kosa sy maintsy verina aminy ianao ka miala amin'ny ratsy zay fanaonao. Samy tain'Andriamanitra tompo lasy tompo fahaviatraina isika mianakavy.